La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Notandre ny filoham-pirenena androany tamin'ny alalan'ny didim-panjakana ireo olona miisa enina hamenona ny antenimieran-dolona. 5 ireo lehilahy voatendry tamin'ny zany raha toka iray kosa ny vehivavy. Nanomboka androany ny appel éclair hitadiavana famatsim-bola iadina amin'ny kerehy any amin'ny tapan'ny atsimo. Amin'ny tetina $7.7 ny vola andrasana avy amin'ny mpiara-mombonantoka sy ny maro hafa. Tsy maharaka ny filan'ny mponina amin'ny rano fisotro madio ny fisiany ireo sinibe naparitaka eto Antananarivo reny ohatra sy ny manodidina. Nanamaivana ny fahasahiranana izy ireny fa tsy mampihana kosa ny vola mivoaka raha ny fanadadiana natao. Vinavinaina hiditra an-tanety ao amin'ny faritra Nalanjorofo ny aliny talata na ny maraina ny alarobia ho avy zao ilay cyclone Eloise raha ny fanazavan'ny mpamatatra ny toetry ny andro tamin'ity androany ity. Hitondra orana ho an'ny faritra afovoantany koa izy amin'izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Brésil, miverina mirongana indray ny Covid-19 any an-toerana. Mafy kokoa finoany teo aloha ny fiantraikan'izany. Mahery ny roa hetsiny namony endy ary ankehitriny tsy maharaka intsony ireo hopitaly. Ny adidiny revatra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny koltivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao nitendren'ny filoham-pirenena androany tamin'ny alalan'ny didim-panjakana ireo olona miisa enina amen'ny antenimieran-dolona. Adino amin'izy ireo lehilahy raha toka iray kosa ny vehivavy. Henri Flore. Taoriny namoahany fitsarana avy momba ny lalam-pandorenana ny voka-pifidianana ofisialy ho an'ny fifidianana izay loholo Madagasikara notendren'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ireo senatera miisa enina anampy ireo 12 no fidin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna araka ny didim-panjakana laharana 240 miisa 10 ireo lehilahy voatendry tamin'izany raha toa ka iray no vehivavy. Ireto avy izy ireo: Andriamatoa Imbiky Erilaza zay mpitsara ary efa nitazana ny andraikitry ny sekretera jeneraly ny ministera ny fitsarana. Ramatoa Randriamanantena Solandy Mbolatiny izay mpitsara ihany koa ary efa nandrafitra ny conseiller à la cour d'appel. Andriamatoa Andrianandrasana Hajaniaina Tahina izay mbola mpitsara ihany koa. Faefatra Andriamatoa Ndremanjary Jean-André izay efa nitazana ny andraikitry ny ministry ny fiampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa teo aloha. Ary notendrena fahadimy Andriamatoa Tsiebo Mahaleo Richard Victor izay efa nitazana ny andraikitra mahasoloam-bahoaka any Madagasikara. Ary ny olona fahenina izay notendren'ny filoha Andriamatoa Ramanambitana Richard Barjon, mpanao politika ary filohan'ny fikambanana IFI. Nanomboka androany ny appel éclair hitadiavana famatsim-bola iadina amin'ny kere any amin'ny tapan'ny atsimo-nosy amin'ny tentina $5.7 ny vola andrasana avy amin'ireo mpiara-mombonantoka sy ny maro hafa. Yves Richard. Mahery ny $10 ny famatsim-bola efa nahetsika tao anatiny ady amin'ny kere tany amin'ny tapany atsimo nanomboka ny volana jolay hatramin'ny septambra 2022. Na efa nisy aza ny ezaka vita nasarotra ny ady amin'ny kere tamin'ity taona ity ny fiantraikany Covid-19 sy ny tsy fahampian'irotsakorany izay nampiemotra ny tetiandrom-pambolena. Atahorana hiamafy hatramy manoloana io ny fiantraikany kere any an-toerana indrindra ao anatin'ny 5 volana ho avy. Vola manodidina ny raika amin'ny $2.7 no ilaina hatramin'ny volana May ho avy zao araka ny fanazavana ka antony nanaovany fitondram-panjakana sy ny mpiara-mombonantoka ny appel éclair na ny antso fitadiavana famatsim-bola anohizana ny ady amin'ny kere any atsimo. Fanolorana anty antso ity dia hoe misy miamitatra zany miamafy le izy ary satria teo amin'ny voalohany mbola nandray ny fepetra rehetrarehetra ny fanjakana ary nampiasa ny ressources propres fa rehefa hita moa zany fa izy nitonga dia
io nisy ny fampiresahana tamin'ireo mpiara-nampoka na hoe ndao ary fa mbola be dia be ny tsy ampy ka ndao tsika zany hanao an'ity appel ity ary tsara ny manamarika fa izao anto zao dia hoentina mba mamita an'ireo ezaka sy ireo fotodrafitrasa zay efa napetraky ny gouvernement zany hoe miara-miasa aminy zany fa tsy hoe ny zavatra zay nataony no ho tanterahana fa tena hoe ny filan'ny fanjakana araky ny fahitan'ny fanjakana ny zava-misy eny an-toerana. Ahafahana manono tetikasa samihafa efa natomboka hiadiana mikereny fa matsimbola azo avy amin'ity appel éclair ity hoy ny mpandrindra système des Nations Unies eto an-toerana. C'est en fait l'urgence qui nous interpelle. Ny amehana no manaitra antsika amin'izao fotoana izao. Na efa fantatra aza fa samy efa mitondra ny anjara-birikiny arak'izay tandrify azy hiadiana amin'ny kereny rehetra. Mila ity famatsimbola fanampiny ity isika hanohizana ny ady araky ny tokony ho izy. Ohatra ny tetikasa efa ataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana mandeha ankehitriny araky ny nambarany teo, izay mikendry sady ny fanatsarana ny tety androm-pambolena manaraka. Eo ihany koa ny fandefasana ny masomboly sy ny fanomahana ny tany mialoha. Ireo izay fandraisana andraikitry ny fanjakana izay ho refesina tsy ho ela, saingy tsy mampiova ny banga ilaintsika hiadiana amin'ny kere. Mais cela n'enlève rien le gap qui est là. Araka ny voka-pikarohana ny volana Desambra 2024, tombanana 2.5 tapitrisa mponina efa anatin'ny dingana farany mahakasika ny fivoaran'ny kere na ny fahazo urgence crise ka zaza 4.7 volana ny 4.703 sy ray hetsy. Izy ireo izay ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika tafiditra anatin'ny distrika anatin'ny fahazo urgence ihany koa Ambosary Bekily raha toka anatin'ny fahazo crise ny distrika Eninambiny. Androany no natomboka tamin'ny fomba ofisialy tetsanosy ny appel éclair ho fitadiavana ny famatsim-bola anohizana ny ady amin'ny kere izay niarahany système des Nations Unies sy ny soliteny ny fitondram-panjakana tito an-toerana. Mihoatra ny 20 kosa ireo olona tonga nanao fitiliana teny amin'ny CTC village Voarandotapenaka tato anatin'ny 3 andro izay. Mbola ao anatin'ny fiparitahan'ny Covid-19 isika izao hoy ny mpitsabo tsy marina araka izany ilay hoe tsy tian'ny coronavirus ny andro mafana raha fanazavana azo ka atao Andriatsilava. Misy 3 ny olona natao fitiliana teny amin'ny village Voarandotapenaka ny sabotsy lasa teo. Misy 5 zany ny alahady ary ny ampy 7 androany alatsinainy tapany maraina. Olona nalefa ny mpitsabo avy eny amin'ny CSP2 misy 9 eto Antananarivo renivohitra hanao fitiliana izy ireo. Aorian'ny fitiliana miverina ny an-tranony ny tsirairay avy miandry ny valiny. Ho anareo zay tonga ety amin'ny village Voara avy manao fitiliana dia mandeha mody miandry ilay valiny 27 ora farafahatalany ary 27 ora eo dia efa mivaly le izy. Dia zao misy miantso anao amin'ny telefônina dia ilaza na positif na negatif. Raha negatif dia tohizo ilay fiarovana. Aza mieritreritra fotsiny tonga dia ifaly avantsa hoe negatif dia manao fety be indray dia tsy miraharaha arotava dia ho raharahany azo antsika rehefa avy eo fa tohizo ny fiarovan-tena. Ho an'izay positif dia isy fikarakarana azy manokana. Tokony ampidirina hôpitaly ve izy dia jereny zay. Dia misy fanafody anampiana ilay fanafody efa azony tety amin'ny village Voara tamin'izy nanao fitiliana. Fa zay rehetra manao fitiliana mantsy dia misy fanafody efa omena azy mialoha ary raha sanatrika positif dia isy fanampim-panafody omena azy indray. Tsy maintsy mitondra karapanondro avokoa izay rehetra manao fitiliana eny amin'ny village Voara. Araky ny fandaminana mbola tsy mandray marary ny ao amin'ny village Voara fa ao amin'ny hôpitaly manara-penitra sy eny Anosiala no andraisana azy ireo. Nanambara ihany koa ny mpitsabo fa tsy misy idiran'ny andro mafana na mangatsika ny valanaretina coronavirus izay mbola misy ary miamparitaka amin'izao fotoana. Ny coronavirus dia mitady sela ivelomana. Mahatonga azy hoe mifindra amin'ny alalan'ny peti-drora dia ilay ao anatin'ny tratra matetika no misy azy. Alohan'ny hiparitahany amin'ny vatana ka rehefa mikohaka na mievina ny olona iray no mety handefa ilay peti-drora ho any amin'ny namany. Izay ny anaovantsika n'ilay arotava ara-dalàna. Mieritreritra ny olona fa rehefa mafana ny andro dia matoa azy io virus io. Tsy marina tompoko izany. Rehefa ao anatinao ilay virus dia ilay hafanan'ny vatanao no ivelomany. Tsika mahafantatra tsara fa na 70 degré aty avelany ary raha salama ny olona iray dia 7 ambin'ny 30 degré ihany tompoko.
ny vatatsika de mety amin'ilay virus, ary zay mahatonga atsika amin'ny teny mandrakariva hoe velona ao anatytsika ny virus, na mafana andro na mangatsika andro fa ny fitandremana ny mila atao tsara mba tsy hidirany ao anatytsika, ary mitady sela izy. Rehefa tsy mahita sela io virus io de maty. Zay no mahatonga atsika hoe raha mbola misy olona mitondra tsimokaretina mandehandeha de mbola hiparitaka io aretina io. Tsotra ny afatra manao varotava ara-dalàna reo olona. Araka izany, ny fanajana ireo fepetra sakana tsy paritahan'ny valanaretina ny fomba tsotra sy mahomby ahafana miady amin'ny COVID-19. Ho an'ireo any amin'ny faritra, efa misy ny fepetra noraisina araka ny lamina napetraka ireo tompon'andraikitra isan-tokony. Manoloana ny fiparitahan'ny COVID-19 ho amafisina ireo fepetra ara-pahasalamana anatin'ny tsena izay toerana ifamezivezen'ny olona betsaka indrindra eto Antananarivo renivohitra. Isan'izany ny tsy maintsy hanaovana arovava orona sy ny fametrahana ireo bidon mavo fanasana tanana. Gaëtan Andriatsilava. Manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19, tapaka nandritra ny fivoriana ny arahana tamin'ireo lehibe ny tsena sy ny chef de division ny tsena tao amin'ny tranom-pokon'olona Analakely Androany, fa ho amafisina ireo fepetra ara-pahasalamana nampiarina eny anivon'ny tsena, toerana ifamezivezen'ny olona be indrindra eto Antananarivo renivohitra. Voalohany amin'izany tsy maintsy hanaovana arovava orona, ny fametrahana ireo bidon mavo fanasana tanana, ny fanamafisana ny fanadiovana sy ny famendrahana ranom-panafody mamono otrikaretina any anaty tsena. Tsy maintsy manao arovava avokoa ny olona rehetra ao anatin'ny tsena, mpivarotra aloha voalohany indrindra. Fa manarakaraka an'izay koa tsy maintsy manao arovava avokoa izay olona hividy tsoka ao anatin'ny tsena. Fa telo manarakaraka an'izay misy ny fitoerana fanasana tanana izay efa nisy tamin'ny herintaona dia ho averina indray ireo bidon jaune izay nampiasaina sy misy ny bidon ngeza be 200 litres isaky ny tsena izay ho ampiasaina amin'ny fidiovana. Isy ihany koa zany ny fanamafisana ny fanadiovana ny tsena. Izay nanao planina an'izany zay amin'izao fotoana izao dia ny zavatra ho atao amin'izay dia zavatra tsotra fotsiny ihany hoe ny tsena rehetrarehetra zany zao tsy maintsy manao fanadiovana, ary isy ny famendrahana fanafody, isy ny fanadiovana amin'ny alalan'ny pompier. Ankoatra izay, noresahana ihany koa ny fanamafisana ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny mpivarotra momba ny CMH na ny code municipal d'hygiène. Araka ny nambarany chef de service ny tsena, manatanteraka fidinana ifotony matetika ireo tompon'andraikitra, mijery sy manara-maso ny zava-misy eny anivon'ny tsena tsirairay avy, isy ny sazy, aoriany fampatihivana sy ny fampahafantarana. Midingan'olo araka ny tenenina teo ny olona matory rafoazy na tsy tondrahana rano mangatsika fa mety hotorana. Fa ny zavatra mety aloha zany dia ny amin'ity herinandro ty aloha zany hiezaka anao ezaka faran'izay mafy izay apita amin'ny vahoaka, indrindra fa ny mpivarotra sy ny mpividy ny atao eo anatin'ny tsena tokony ho ataony. Fa izy kosa arak'izay ao anatin'ny kodin'ny CMH ao mikasika ny resaka mesura na hoentin'ny fanjakana foibe, hoentiny ao amin'ny commune izay mety raisinay raha azo raisina rehefa tonga ny fotoana mamety an'izany. Misy 720 ireo tsena eto Antananarivo renivohitra, ary efa samy miezaka ny lehibe ny tsena andamina sy andray ny andraikitra tandrifiny tsirairay avy ho fampandehanana ny tsena. Totosa Androany kosa teny Anosy kely ny tatitra lehibe izay nitanteran'ireo voamiera mpanao famotorana eo anivon'ny antenimiran-doolona. Misy kajy efatra lehibe ireo tebika ny voatra nandritra izany antsipiriny izay izay teny Henri Florian. Tontosa Androany tena amin'ny lapan'ny antenimiran-doolona. Ny tatitra nataon'ireo voamiera mpanao famotorana eo anivon'izany antenimiran-doolona etsy Anosy kely izany. Loha hevitra efatra lehibe nodin'izy ireo tao anatin'ny voamiera natsangana tao anatin'izany. Tao ny voamiera mahakasika ny fitantanana ny vola fanampiana izay azo nandritra ny ady natao tamin'ny fiatrehana ny valanaretina COVID-19. Isan'ny fanontaniana napetrakin'izy ireo fa tsy mazava ny nampiasana ireo vola ireo. Nambarin'izy ireo ihany koa fa tsy sa niatrika azy ireo tompon'andraikitra voakasika izany. Izay no ampisiany ilay voamiera hanadiady, hamantatra io marina ve ny vola azo. Rehefa azo ilay vola, tsinjaraina nanaovana inona io vola mitentina any amin'ny 380 millions de dollars mahery io. Ny zavatra hita
anatin'ity tableau ity satria atao anatin'le rapport intermédiaire na le antsointsika hoe rapport provisoire numéro 3 hita tao amin'ny tranokala-ny ministère ny toekarena sy ny fitantanam-bola tao no nahitana an'io zavatra hitantsika eo dia hoe io vola io dia nalefa ny vidianana zao ny vidianana ria ka tsy mazava amin'ny fomba hoana nampiasana azy. Ny vomiera faharoa izay vomiera misana ny fanadihadiana mahakasika ny fifidianana indrindra fa ny lisam-pifidianana ary ny fisiany doublon. Tsy eto momba na lisam-pifidianana raha nambaran'izy ireo feno osoka ny fifidianana izay nifandimby teto amintsika. Tsy mendrika izany tsy fampimombanana izany itsony ny malagasy fa fifandimbiasa pahefana milamina sy mirindra tsy misy herisetra moantoka isy ny fahamarina toerany fanjakana ary ny fahamarina toerany fanjakana miantoka ny fahamarina toerany ny ara-toekarena izay hampiakatra ny toekarena sy fahakenany malagasy. Raha ny vokatra amin'ny fitsiriana nataony seny izay niteraka savorovoro tamin'ny taona 2020 teo dia minahitana ny fiverimberenany laharanakara-panombo mahatratra 7 nandritra ity tatitra ety ihany koa no nampisehon'izy ireo ny kara-pifidianana maro samihafa izay nambarany vomiera fa ny fitaovana nentina nangalaram-bato teto amintsika. Ny vomiera fahatelo nanao ny tatitra tamin'ny ity androany ity izay misana ny fampidirana fitaovam-pidiana mahery vaika tsy nazahoana alalana teto amintsika. Voalan'izy ireo tamin'izany fa nisy ireo karazana fitaovam-pidiana na mpidirana antsokosoko teto amin'ny tany Republikan'i Madagasikara. Tsy nanaraka ny lalana velona teto amintsika ny nampidirana ireo fitaovam-piadiana ireo. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy tonga nambaly ny fampiantson'ny vomiera ireo tompon'andraikitra ambony voakasika ary tsy nisy tonga ihany koa ireo mpikambany olivon'ny gouvernement tamin'izao fotoana izao. Ny vomiera faefatra farany izay vomiera mahakasika ny raharaha von'olona tany faravangana. Mampametra-panontaniana hatramin'izao ny vomiera ny nahakasika ny iny zava-misy iny. Lafa mavao hafa kosa indray dia ampidirina ao anatin'ny instrument de mesure légale ny kapoka eto Madagasikara. Tetikasa maro no apetraka ampitoviana ny kapoka iraisany ireo mpivarotra eny an-tsena eny tanjona ny tsonjovana ny mpanjifa manoloana ny aladanja sy ny osika. Yves Richard. Ny taona 2017 no nisy fampitoviana sy fampanaran-dalàna farany natao tamin'ny fitaovam-pandanjana na fandrefesana ampiasain'ny mpivarotra teto Madagasikara. Taorian'ny fitarainana nataon'ny mpanjifa momba ny aladanja sosoka samihafa mombizay. Isan'ny asan'ny fatoan'ny ministera tompony andraikitra ny fitsiriana ny fitaovam-pandanjana isan'ny tokony. Misy 274 ohatra ny fitaovam-pandanjana voatsara ny volana Desambra farany teo. Hotohizana ny fanatsarana ka ambidinina anatin'izay ihany koa ny kapoka. Dia le ho atao zany dia hojerena izay fomba mba hanatsarana n'izay fikojakojana ny fomba fandrefesana anankiray iny mba tsy ahavoan'ny mpanjifa. Marihana mantsy fa raha ny zavatra hitantsika amin'izao dia samihafa daholo ny fandrefesana na reny kapoka ampiasain'ny mpivarotra ireny. Ary misy ara moa dia tena raha mandanja vary tsika zao ohatra, tsy mandanja moa zany fa mamatra vary amin'ny kapoka, dia raha ny tena marina mety manodidididina ny 3.4 eo na 3.5 eo le izy. Dia izay zavatra izay nefa tena miovaova be mihitsy arakaraka ny habean'le kapoka. Tsy misy idiran'ny resaka avoizina anatin'ny tambazotra ny serasera amin'izao fotoan'izao arak'izany ny tetikasa ohatra ny taleny varotra Androany. Tanjona ny itsonjovana ny mpanjifa manoloana ny aladanja sy ny osika samihafa amin'izao fotoan'izao. Tsisy ifandraisany mihitsy le izy. Tiako tenenina amin'izay mantsy averiko indray mpandeha hoe ny resaka kapoka na ny resaka fandanjana na ny resaka fandrefesana hitanareo koa zao le amin'ny menaka le misy an'le asinareo raha mbola nahita an'ireny natratra an'le karazany kely be tabotra ireny any ane io e. Ny dikan'izay tena le mpanjifa mihitsy ny tsonjovana. Rehefa miteny izy hoe tokony mamatra fefany na
raika apokana zao dia tokony mitovy zany hoe ino ny équivalent ny vola zay alohany ao anatin'le izy fa tsisy ifandraisany amin'izay vidim-bary mihitsy le izy a fa tena hoe fiarovana ny mpanjifa zany ao anatiny mba tsisy nosoka indrindrindrindra ao anatin'le fifanakalozana. Hotohizana ihany koa ny fanaraha-mason'ny fitaovam-pandanjana sy fandrefesana fampiasa eny an-tsena. Tokony hanana vinette na mari-panamariana mahakasika ny fandalovana fitaovam-pandanjana. Teny anivo service de la métrologie légale avokoa arak'izany mivarotra eto an-toerana manomboka izao. Tahaka ny mahazatra miditra amin'ny pejin'ny dokavarotra isika mialohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. D'autres courent les 24 heures du Mans, d'autres regardent 24 heures chrono. Et ton data est utilisé à 24 heures sur 24 sur l'offre Telmanet One Week 1,5 Go à 10 000 arrêts. Tape vite le dièse 322 étoile 73 dièse ou achète ton offre via Mvool et gagne un bonus data de 20%. Grâce à un savoir-faire inégalé, Yoplait crée du bonheur à chaque instant. Yoplait, c'est des moments de complicité, des fous rires, plein de surprises, de la joie, de la gourmandise et de la générosité. Yoplait, de délicieux yaourts produits dans les normes de qualité internationale. Un maximum de saveurs pour faire le plein de bonne humeur avec Yoplait yaourt blanc aromatisé, Yop ou panier. Yoplait, goûte dans la vie du bon côté. Yoplait. Miditra amin'ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Amina miliara ariary maro no tomba ambidin'ireo volamena naondrana nakany ivelany tsy tafaverina eto Madagasikara antony nampiantonina ny fanondranana ny Oktobra 24 lasa teo. Ny volamena izay misy fiantraikany amin'ny fampidirana vola vahiny sy ny toe-karem-pirenena. Gaëtan Andriatsila. Mitoy ankehitriny ny famotorana sy ny fanadihadiana eto Madagasikara mahakasika ilay raharaha volamena 770 kilao sy sasany. Ary mitoy ihany koa ny fampiresahana ampodiana ireo malagasy 3 any Afrika Atsimo ho tsarainy eto Madagasikara sy ny famerenana ireo volamena. Manangona ny porofo rehetra entina hitenenana amin'ny Afrika Atsimo fa volamena ny Madagasikara ireo tompona andraikitra amin'izao fotoana. Ny volamena izay misy fiantraikany amin'ny fampidirana vola vahiny ary midika ihany koa famarina toeran'ny sandan'ny ariary sy ny toe-karem-pirenena. Raha ny totanisa voaray ny taona 2020, mahatratra 736 kilao ny volamena deklaré ary manodidina ny 2 hatramin'ny 3 taona isa-taona ny volamena ahondrana. Ny taona 720 nahatratra 100 miliara ariary ny tombambidin'ny volamena vahiny tokony ho tafaverina amin'ny alalan'ny fanondranana volamena. 400 tapitrisa ariary monja nefa no tafiditra, izany hoe aotra faingo 430 isanjato. Ny taona 2020 nahatratra 4,7 miliara ariary ny tombambidin'ny volamena nahondrana ka ny 4,7 miliara ariary, izany hoe ny 2,7 isanjato no tafiditra. Antony nampiatoana vonjimaika ny fanondranana volamena ny Oktobra 2020. Amin'izao fotoana nanomboka ny vidy volamena ny BFM na ny banky foibeny Madagasikara ary 770 kilao ny volamena ao amin'ny réserve d'or amin'izao fotoana. Tanjona ny fampidirana ny rehetra amin'ny sehatry ny ara-dalàna ka ho fantatra sy arahi-maso avokoa ireo mpisehatra amin'ny volamena manodidina ny 10 hetsy. Mahakasika ireo mpividy volamena eo Analakely, tokony anana taratasy avokoa izy ireo raha ny fanazavana. Efa nisy ny fampiresahan'ny ANOR na ny Agence Nationale de l'Or sy ny commune n'Antananarivo renivohitra manoloana izany. Raha ny code minier kosa, lohahevitra iray sisa ankehitriny no tsy vita izay mahakasika ny fiscalité minière. Raha ny loharanom-baovao azo, vinavinaina ho amin'ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena ny volana May ho avy izao no zaraina ho jereny rehetra io code minier io. Hatreto, mbola tsy milamina ary tsy misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka sy ny firenena ny fananana ireo arena be ao aminy. Efa maro ny ezaka atao manoloana izany, saingy miandry vokatra azo tsapahitanana ny mponina, miainga avy ny fotony. Miandry ny vokatry ny fanadihadiana mahakasika ireo fanondranana ntsokosoko ihany koa ny rehetra, ka hiarany sazy araka ny lalàna ireo mpanao ampimamba ny arem-pirenena malagasy.
tsy maharaka ny filan'ny mponina amin'ny rano fisotro madio ny fisian'ireo sinibe naparitaka eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina nanamaivana ny fahasahiranana izy ireny fa tsy nampiena ny volan'ny voaka raha ny fanadihadiana natao ka eto Andriatsila. Noho ny olana goavana setrain'ny mponina amin'ny fahazoana rano fisotro madio sy ny be goavana misy 520 no efa natopy any amin'ny faritra maro eto Antananarivo renivohitra sy amin'ireo komunina sasany ny manodidina. Ny Jirama mamatsy rano azy ireny mialohan'ny tsinjarana azy amin'ny mponina. Na izany azy tsy ampy ary tsy maharaka ny filan'ny mponina izy ireny. Raha mponina eto malany anankiroa amin'io fa zany hoe le fanaterana azy tsy afaka mandeha tandro ny Jirama. Amin'ny alina izy manatitra dia maray izay manodidina ohatr'izao dia miantso indray rehefa lany io dia tonga izy manatitra. Janona kely aloha dia manatitra indray izy raha alina dia indray maraina. Misy amin'ireo faritra sasany lany maraina ny rano ka tsy maintsy miandry ny ampitsoniny indray vao feno ny sinibe. 100 ariary ny iray bidon raha toa ka 50 ariary rehefa mandeha ny pompy. Eto ariary 100 fa pompy ery 50. Eo amin'ny pompy tsy mandeha fa tamin'ny herintaona fa mijaly rano be zay. Manampy ny fisinito fa tamin'ny mbola tsisy ty any ambambe any zay makarano dia mijaly be zay. Rano iny zay alainareo zay? Rano pompy dia rano vovo zay ahitana rano zany. Raha ny eto Andraisoa akaiky ny fokotany manokana manodidina ny 20 ireo tovolahy mikarama mitatitra rano. Mividy 100 ariary eto amin'ny sinibe, mivarotra 500 ariary any an-tokantrano ankoatra ny vidin'ny rano. Karamana hoe mbola tsisy aty dia pompy koa tsy mandeha ary any amin'ny 140 ma 500 ray bidon dia miantoka vidin-drano ny tompony amin'izay. Eninjato zany tsy ary 100 ray bidon dia 500 mikarama dia eninjato tonga any an-tsano zany. Tombony lehibe ho an'ireto mpikarama ireto ny tsy fisian'ny rano tahaka izao fotoana iainantsika izao. Raha mihasarotra ny fahazoana rano mitombo ny vola miditra ho azy ireo. Ho an'izy olona manokana efa maro ny zavatra voatsangany azo tamin'ny fitaomana rano. Izy izay mampiasa bidon 530 hatrany amin'ny 40 isan'andro. Karan'iny tanjo zao 920 fa arakaraka le bidon alainy. Ndraindray le olona to dia tsisy rano dia alevany daholo dia ndraindray 930 dia androany sao kilinjinja 920 ny bidon ko androany kilinjinja. Fa navita telefona, manofa trano, mividividy zavatraotra aminy zany, mividividy vilany, fatana, vilia, koveta. Sarotsarotra any maka le rano ohatra. Me milatsa aloha ny tena eo ohatr'izao. Zao afafirany teto zao mbola misy ary mbola tsy afaka. Tsy ny eto Antananarivo ihany ahitana mpikarama sy mpakatombony tahaka izao ihany koa ny any amin'ny toerana rehetra mijaly rano. Efa mandeha ny fizarana rano any atsimo fa misy ihany koa ireo mpanararotra mivarotra lafo. Ny fizarana rano koa dia efa mandeha any atsimo amin'ny alalan'ny atao hoe reny camion citerne ihany koa satria raha amina toerana izay namasira le rano dia tsy maintsy tonga ny fizarana rano. Ao anatin'izay koa tsy misy ireo mpanararotra ao anatin'ny fizarana rano raha 50 ariary no rano raisiny ao Ambovombe dia amidiny efa ho avo 10 na 20 eny ny varotana an'izay any amin'ny toerana izay na amin'ny olona izay akaiky eo izay tsy maka rano eny amin'ny toerana mpanjakana zany. Tsy maintsy ho jerena ary andraisana fepetra ireo manararotra ny hafa raha ny fanazavana. Ho sarotra nefa ny ala amin'izy ireny noho ny zava-misy iainana ankehitriny. Voalohany, tsy hanana fotoana ilarana rano ao anatin'ny adiny 2 na adiny 3 isan'andro ny olona iray manana antonasa hafa. Faharoa, tsy havita hifoha amin'ny 2 maraina na amin'ny 3 maraina isan'andro izay ora fandehanan'ny pompy amin'ny ankapobeny. Fahatelo, inona no iveloman'ireo mpikarama mpitatitra rano raha samy ezaka ny isa-tokantrano. Osokafana rampitso any Tolaniaro nisy taom-pambolekazo amin'ny taona 2024. Ankoatra ny velaran-tany ezana ora kofana ala, maro ny teboka ampiavaka ny fambolekazo amin'ny ity taona ity fanampanazavana. Amin'ity taona ity moa dia noenjehana dia eo amin'ny velaran-tany 575,000 hektara eo ny tanjona hotratrariny. Ny tsara marena zany amin'ity taom-pambolekazo ity dia tsy ohatra n'isa taona eny amina toerana ataontsika hoe toerana efa tsisy hazo ireny fa toerana nandalovany afo mba entina sady hanetanana ny hoe ilaina ny fambolekazo anarenana any ataontsika hoe fahasimbana nateraka ny doro tanety.
fambolekazo ihany koa zay iompana manokana amin'ny fandrindrana sy fanarenana indray ny resaka rano amin'ny faritra zay anaovana azy anisany mampiavaka azy ihany koa no hoe fampandraisana anjara nireo mpisehatra iza-tsokajiny satria entanina ao ireo olona eny fotony ireo karazana sokajiny mpisehatra rehetrarehetra fa indrindra ihany koa ny ankizy any ampianarana izay no mahatonga ihany koa le tetikasa iarahana ministera ny fampianarana amin'ny hoe azo iray ankizy iray. Vinavinaina iditra antanety ao amin'ny faritra Nalanjorofo ny aliny talata na maraina ny alarobia ho avy zao ilay rivodoza Eloise raha ny fanazavany mpamatatra ny toetry ny andro tamin'ity androany ity hitondra orana amin'ny faritra afovoantany ihany koa izany alarany avy. Anantona ny morontsiraka afovoan'ny antsinanan'ny nosy ato anatin'ny 7 ora ary vinavinaina iditra antanety any amin'ny faritra Analanjorofo ny alan'ny atalata na ny maraina ny alarobia ho avy izao amin'ilay cyclone Eloise. Raha ny fampahafantarana ataon'ny sampana mpamatatra toetr'andro androany manantona ny Madagasikara amin'ny hafainganam-pandeha 520 km isan'ora ary mitondra rivotra 520 km isan'ora ary tafiotra tafiakatra 80 km isan'ora. Na tsy mandalo eto amin'ny faritra afovoantany aza ny rivodoza mitondra orana eto amin'ny faritra ihany izany. Miisa 3 hatreto ny rivodoza hitan'ny sampana mpamatatra ny toetr'andro ka ny iray no efa tafiditra teto Madagasikara ary ny iray vinavinaina hiditra ny talata ho avy izao. Raha ny angom-baovao voaray tafiditra omaly eto amin'ny faridranomasina indiana ilay rivodoza Joshua avy any amin'ny faritra Australiana. Tamin'ny 7 ora maraina teo no tany amin'ny mahery ny 400 km antsinanan'ny Tomasina 570 km isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 500 km isan'ora. Mikisaka miakandrefana somary atsimandrefana izy ka mahavita 420 km isan'ora. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahany ianao nanaraka izany soava tsara daholo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.